fanazavana zava-miafina fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky ny enoka sy ireo anjeminidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay araka ny fotoana efa masatranao eto amin'ity fahita lavitra izay arahanao ity dia ny fandaharana zava-miafina hoentin'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay no arahanao amin'izao fotoana izao ankasitrahana sy isorana atrany ianareo izay mijery sy tapaka nyity fandaharana ity ary arabaina naizanaiza toerana sy faritra misy anao manaraka nyity fahita lavitra ity ianao dia tolorana arahaba sy firarintsoa irina ihany koa ny anananao faharetana ijery nyity fandaharana ity izahay vitonivon'ny fikambanana dia manana tanjona afantaranao ny famarinana zay ny tanjonay ny afantarantsika ny famarinana satria voalaza ao amin'ny Daniel toko fahavalo fa noravan'ilay mpanohatra ny avo indrindra noravan'ilay fahavalo ny avo indrindra ny famarinana nazerany tamin'ny tany ny famarinana dia nososeny ka izany famarinana izay noravan'ny fahavalo sy nazerany tamin'ny tany sy nososeny zany no asain'ny avo indrindra averina ary izany natonga dia nivoasotro amin'ny Daniel toko faha 12:7 manao hoe izay mamerina ny maro amin'ny famarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay dory izay famarinana averina izay dia voalaza ao amin'ny faminaniana ka ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay dia mampafantatra antsika izay afaka mijery an'ity fahita lavitra ity sy afaka manaraka n'izao fandaharana hoentina izao mampafantatra anareo famarinana izay efa noravan'ny fahavalo izahay ka mampijoro an'izany famarinana izany ary izany no natonga ny mpamonjy ny teny hoe katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra sy ny famarinany dia ho fanampiny ny zavatra rehetra ao anatin'ny fanazavana ny asan'ilay biby voalohany izay anisan'ny fitaovana nampiasan'ilay dragona andravany famarinana isika ka toy an'ireny efa nazavaina ireny no entiko androany apokalipsy toko 7:10 manomboka eo amin'ny 1:1 ka teo amin'ny 1:10 no mitanisa ny asa izay nataon'ilay biby voalohany ary eo amin'ny 1:2 ka hatrany amin'ny 1:7 kosa no mitanisa ny asa nataon'ilay biby faharoa afaka manaraka an'izany vakiteny izany isika any atokantrano any afaka mandinika ihany koa satria mila dinihana sy fantarina ireo faminaniana izay miresaka ny zavatra mitranga ao anatin'ny fivavahana ireo satria voaresaka ao avokoa ny zavatra rehetra nataon'ilay biby roa mpanompon'ny dragona eo amin'ny 1:9 apokalipsy toko 13 isika 1:9 no toen'ny fanjavana makasika n'ilay atao hoe miteny ratsy ny taberna kely ilay biby voalohany efa nazavaina teto ny fantaterahan'ilay atao hoe miteny ratsy amin'ny mpamorona izy sy ny hoe miteny ratsy ny anaran'ny mpamorona fa ilay miteny ratsy ny taberna kely no mbola tsy voazava tanteraka mbola tsy mazava amintsika zany ny hevitrilay atao hoe miteny ratsy ny taberna kely efa nomena teto ny dikany na ny hevitry ny teny hoe miteny ratsy ny taberna kely ny taberna kely dia toerana nametrahana ny didy folo zany hoe tao anatin'ny taberna kely zany no nametrahana ny didy folo ka izay didy folo izay no nitenenan'ilay biby voalohany ratsy na koa hoe nakatoerana tao amin'io toerana nisy ny didy folo ilay biby mpanompon'ny dragona ande iverenako kely
ny vakiteny ao amin'ny apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina mba ahafahantsika izay mbola tsy nahita araka an'izao fanjavahana izao satria mifampitoy ny fanjavahana izay hoentiko eto toy izao ny vakiny teny ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny mpamorona izy dia ny teny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo mitoetra any an-danitra ny tabernakely no azavaitsika sy ny atao hoe miteny ratsy ny tabernakely ka ilay biby ty voalohany dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny tabernakely andeha ovakiko ihany koa fanampon'izay ny Daniel toko fafito tsara ny manamarika amitsika izay mijery nyity fandaharana ity fa ny faminaniana izay nambarany Daniel mpaminany dia mifampitoy amin'ny apokalypsy izay nambarany Jaona apôstôly zany hoe zavatra mitovy sy mifameno zany ny faminaniana izay nambarany Daniel sy nambarany apôstôly Jaona andeha ovakiko ary ny Daniel toko fa fito dia eto amin'ny andininy fa 520 no raisiko avy hatrany isika kosa afaka manaraka ny vakiteny rehetra ao atokantrano satria ny eto amin'ny fahitalavitra dia ora vitsy ihany fotoana vitsy ihany ny afahana manazava ary iteny anohatra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olo-masiny avo indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna ary atolotra eny an-tanany ireo ambara-patapitra ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro atreo ihany no raisiko raha vakinao manomboka amin'ny andiny fahatelo amby roapolo io Daniel toko fafito dia makasika n'ilay biby faefatra na ilay fanjakana faefatra no lazaineo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo hoe ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany izay hoafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anosoosy anorotoro ny tany rehetra ilay faefatra amin'ny biby izay voalaza ao amin'ny Daniel toko fafito hoe misy biby efatra lehibe nipotra avy tamin'ny ranomasina ka ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany izay hafa noho ireo fanjakana rehetra teo alohany ary ity faefatra amin'ny biby izay fanjakana faefatra ity dia nandrava ny tany rehetra nanosoosy ny tany rehetra dia tao anatin'ity fanjakana faefatra ity no nisy mpanjaka anankiray nanohatra ny avo indrindra zay ny voalaza amin'ny 520 nanohatra ny avo indrindra nampahory ny olo-masiny avo indrindra nanova fotoana sy lalàna raha midika teny sasany dia lazainy eo mihitsy hoe nanova fotoana sy lalàna io fanjakana faefatra io tamin'ny alalan'ilay tandroka kely izay voalazany eo amin'eo Daniel toko fafito andininy fa 520 eo zany hoe nanova fotoana sy lalàna tao anatin'ny fivavahana zay napetraky ny avo indrindra ho arahan'ny olona manara-dia famarinana ity fanjakana faefatra ity tsy vitany hoe nanova fotoana sy lalàna fotsiny izy fa nanohatra ny avo indrindra sy nampahory ny olo-masiny ny avo indrindra izay ny voalaza amin'ny Daniel toko fafito andiny fa 520 fa ny ao amin'ny apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo kosa izay mitovy amin'izay ihany araka ny lazaiko teo hoe mitovy ihany ny zavatra ambarany Daniel sy ny ambarany Jaona dia izao no lazainy eo amin'ny andininy fahadimy sy ny fahaenina apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahaenina dia nomena lela miteny zavatra miampampana sy fitenenany ratsy ilay biby ity ary nomena fahefana mba hiasa 27 volana ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny mpamorona izy dia ny teny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo mitoetra ny an-danitra ary navela hiady tamin'ny olo-masina izy ka aharesy ny olo-masina ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny izy ary ny firenena rehetra ary ankoaka eo anoloany daholo ny olona rehetra monina amboniny tany dia izay tsy manana ny anara voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana zanak'ondry izay voavona hatramin'ny anorenana an'izao tontolo izao ao amin'ny Daniel toko fafito andiny fa 520 dia lazaina eo nanohatra ny avo indrindra izy nampahory ny olo-masiny avo indrindra nanova fotoana sy lalàna zay ny filazany ao amin'ny Daniel fa eto amin'ny apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahaenina sy ny fafito kosa dia lazaina hoe nanevateva ny mpamorona izy ny teny ratsy anarany mpamorona ary ny teny ratsy ny tabernakely dia niady tamin'ireo olo-masiny avo indrindra dia resy ny olo-masiny avo indrindra
zany hoe zavatra mitovy zany zavatra zany fa ny fomba ila zany an'lay ambarany fotsiny no misy samihafa kely fa ny tena FDB tendry zareo avoaka de ilay fanjakana faefatra izay nanohatra ny avo indrindra nampahory ny olo-masiny ny avo indrindra nanova fotoana sy lalàna. Ny tao anatin'ny taberna kely dia ny didy sy ny lalàna napetraky ny mpamorona ny didy folo zany, ary ilay didy folo na ilay lalàna tao amin'ny taberna kely no nitenena n'ilay bibidia voalohany ratsy. Io lalàna tao amin'ny taberna kely io no novainy arak'ilay voalaza tao amin'ny Daniel toko 7:15 novain'ilay fanjakana faefatra tamin'ny alala lay mpanjaka izay voalaza ao amin'ny Daniel io ny lalàna tao amin'ny taberna kely. Manahoana moa ny fahatakaratsika na ny fiheverantsika ilay teny izay nambaran'ny mpamonjy ao amin'ny Matio toko 5:7 andeo jerentsika vetivety fa misy teny nambaran'ny mpamonjy ao Matio toko 5:7 toy izao ny vaky ny teny: aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa hanatanteraka fa lasaiko aminareo marina tokoa mandrapafoana ny lanitra sy ny tany de tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na de litera iray na teny-tsoratra iray aza mandrapatateraka izy rehetra. Atreo ny vaky teny noraisiko Matio toko 5:7 tsy tonga andrava na anafoana ny lalàna ny mpamonjy fa tonga anatanteraka izay voalaza ny lalàna, ary nambara mihitsy fa mandrapafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana ny lalàna sy ny mpaminany na dia tendrin-tsoratra iray ao amin'ny lalàna azy. Ho atsika zany dia ampafantarina atsika mazava tsara ny atao hoe famarinana ray ihany ny marina, tsy hoe samy manany marina daholy ny fiangonana rehetra sy ny mpitondra fivavahana izay mitory, satria be da be reo mitory hoe rehefa ambany fahasoavana de misy lalàna rava, misy lalàna tsy hitandremana, niova ihany koa ny andro ivavahana, misy mpitondra fivavahana miteny an'izany ka eto zany sika dia ampafantarina ilay marina tokana izay atongavana any amin'ny fiainana mandrakizay, mandrapatonga ny mpamonjy eny amin'ny raha lanitra, mandrapafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ireo lalàna ireo na dia tendrin-tsoratra iray aza hoy ny nambarany. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy tonga izy ary mbola tsy foana ny lanitra sy ny tany, mbola mipetraka ny teny izay nambarany hoe tsy misy ho foana ao amin'ny lalàna na dia tendrin-tsoratra iray azy. Fa iza kosa ny nanafoana, iza no nanova ilay lalàna izay napetraky ny avo indrindra, ary fanahy manahoana no tao anatin'ilay nanova lalàna sy nampandika lalàna ny olona. Ande toy izantsika ao amin'ny Tesalonianina 2 ny valiny zay fanontaniana izay, zany hoe ao amin'ny Tesalonianina 2 zany ny valiny zay fanontaniana izay Tesalonianina 2 toko 2 averiko manomboka ny andininy voalohany dia isika manaraka ny vakiteny ao tokantranao. Ary mangataka aminareo izahay rahalahy ny amin'ny fiavian'ny mpamonjy sy ny fanangonany antsika eo aminy mba tsy halako etsena amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa miandò ny andro ny avo indrindra. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy niota dia ilay zanaky ny fahaverezana ilay manohatra ka manara-tena ao amboniny izay rehetra atao hoe ivavahana ary mipetraka ao amin'ny tempolony mpamorona. Andiny fahadimy, tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra zany taminareo, ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba ampisehoana azy amin'ny fotoan'androny fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany, ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny mpamonjy amin'ny fofonain'ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny. Ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny fahamantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitahana momba ny tsy famarinana amin'izay ho very. Izay no fiasan'ilay lehilahy niota izay manao fiavin'ny satana. I satana no nanome an'ilay bibidia fahefana sy hery sy seza fiandrianana, i satana no nanome azy fahalebiazana. Dia rehefa niasa ilay bibidia mpanompon'ny dragona, mpanompon'ny satana, dia nanao famantarana sy fahagagana. Ny fiavin'le iny dia amin'ny fiavin'ny satana, amin'ny fiasan'ny satana
amin'ny hery sy ny famantarana amin'ny fandika-ndalàna mampandika lalàna ny olona zany ity lehilahin'ny ota ity araka nefa nazavaiko omaly hoe ity lehilahin'ny ota ity de tafiditra ao anatiny ireo emperora romana ka anisan'izany ny emperora Constantin. Zany hoe ny asa nataony ity bibidy voalohany ity araka ny voalaza ao amin'ny 9 Apocalypse 3:9 dia nanokatra ny vavany iteny ratsy ny mpamorona, iteny ratsy ny naram-pamorona, iteny ratsy ny taberna kely. Izay ihany le voalaza amin'ny Daniela 7:7 hoe nanohatra ny avindrindra, nampahory ny olo-masiny avindrindra, nanova fotoana sy lalàna. Ny fiaviny ity lehilahin'ny ota ity dia amin'ny famantarana sy ny fahagagana mamitaka ary ny fiasan'ny satana, ny herin'ny satana no ny asa tao anatiny. Zay ny voalaza eo amin'ny Tesalonianina 2:2 ary io lehilahin'ny ota io no nampandika lalàna ny olona tao anatin'ny didy folo de nipetraka tao anatin'ny didy folo ny teny hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra fa sabata ny avy indrindra ny andro fafito koa aoka hitsahatra ianao, mitsahatra ny biby fiompinao, mitsahatra ny vahiny ao aminao, mitsahatra ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao rehefa sabata ny andro. Fantatry ny olona rehetra fa ny sabata dia andro sabotsy, andro fafito, fa ny lahady andro voalohany amin'ny herinandro. Nisy fanjakana voalaza amin'ny faminaniana hoe nanohatra ny avy indrindra, nampahory ny olo-masiny avy indrindra, nanova fotoana sy lalàna, na hoe ny teny ratsy ny taberna kely. De io fanjakana izay nanohatra ny avy indrindra sy nampahory ny olo-masiny avy indrindra io no nanova an'izany lalàna izay napetraky ny avy indrindra momba amin'ny sabata izany sy nanova amin'ny fotoana ihany koa satria tafiditra ao anatin'ny fotoana lehibe ifamitona ny avy indrindra amin'ny olona zay manaradia azy ny andro sabata araka ny voalazany amin'ny Ezekiel 2:20 andeny ny 1:12 sy ny 12 manao hoe de nomeko azy ny didiko ary nampafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka azy ary nomeko azy ihany koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao no manamasina azy. Ny sabata de nomen'ny avy indrindra ho an'ny olona manaradia azy mba ho famantarana hoe misy mankatò sy manaraka ny didiny avy indrindra eto ambonin'ny tany eto. Ary voalaza amin'ny Hebreo 4:7 hoe ko dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olony avy indrindra fa izay nitsahatra amin'izany sabata izany dia mitsahatra tahaka ny mpamorona tamin'ny asa izay niforoniny ihany koa ka aoka isika azo tohiditra amin'izany fitsaharana zany fa andreo misy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka ny sasany izay efa mba latsaka atao amin'ny tsy finoana. Ambaran'ny Paoly fa latsaka ao anatin'ny tsy finoana ny olona sasany izay tsy miditra amin'izany fitsaharana amin'ny andro sabata izany ary zay mitsahatra amin'ny andro sabata dia mitsahatra tahaka ny mpamorona tamin'ny andro sabata ihany koa rehefa miditra ao anatin'izany fitsaharana zany isika amin'ny avo indrindra ny sabata fanomeny atsika mba ho famantarana. De nisy ilay fanjakana faefatra izay nanova fotoana sy lalàna ny teny ratsy ny taberna kely de nanala n'ilay fanajana ny sabata sy nampiditra n'ilay fanajana ny andro voalohany amin'ny herinandro, nanova ny fotoana sy lalàna ity fanjakana faefatra ity rampitso indray tohizako amintsika ny porofo sy ny fahatanterahany faminaniana satria manapirofo ny fahatanterahany faminaniana raha misy zany olona mitady hoe aizany misy mpanazava faminaniana mahazava tsara ny fahatanterahany faminaniana afaka manazava tsara ny fahatanterahany reo faminaniana ireo satria reo faminaniana reo efa tanteraka avokoa ny ankabetsahany ka raha mitady an'izany olona zany ianao de jereo ty fandaharany ty fa i frère Abel sy ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay de manazava tsara aminao ny fahatanterahany faminaniana mametraka mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Fanazavana zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati.
ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-bibidia izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-afina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:9 andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay